Raha basika mianakavy ianareo rehetra zay manaraka ny radio Don Bosco amizao takariva ny lasinainy faha 27 ny volana janoary taona 2020 izao. Ny feokira hentsika teo de manambara fa manomboka ny fandaharana hono amopera ka dia mirary soanareo rehetra zay eny andalana eny mba ho tojo soamasara ny trano. Mirary soanareo ihany koa zay mbola handeha hiasa amizao alina izao. Mirary soasika mianakavy zay manaraka ny radio Don Bosco. Ny fandaharana hono amopera moa dia mandeha amin'ny RDB live manomboka androany. Ka ny tafatafa amitsika mivantana amin'ny micro de mopera Joseph Arabenirina sy mopera Olivier, ary ny teknisiana mampifandray asika dia Monsieur André Robel. Ny fandaharana dia tahaka ny mahazatra amin'ny tapany voalohany ahafahana hizahana amalinandreo SMS nalefanareo. Ny tapany faharoa kosa dia ahafahanareo miditra mivantana na metraka fanontaniana na hifampizara momba ny fandalinam-pinoana. Ka eto am-panomboana ary dia hangataka hira anankiray ao amin'ny teknisiana isika.
Ianao no hazavana Jesu Kristy zokinay, ianao no arahinay amin'ny fiainana. Kristy koa ihany koa moa dia nilaza tamintsika hoe ianareo ny fahazavana zao tontolo zao. Ka ny fahaizana mandray ny fahazavana avy amin'ny Kristy no tena fahazavana sika tsirairay avy mpanaradia azy. Isaorana ny fihirana hasina fahatelo ny kalo an'izay hira teo zay dia atolotra anao mopera ny fitenenana. Dia fahaly miarahaba antsika rehetra any amin'ny isa-tokantrano sy amin'izay rehetra misy antsika tsirairay avy. Dia mirary soantsika rehetra moa amin'izao alarobia fahavalo amby roapolo ny volana janoary izao. Mankalaza manokana ny masondahy eto Madagasikara moa zany ny fiangonana anio ary zava-dehibe ny hoe fiatrehana an'izay fety izay miarahaba manokana motsika zany ny any Monseigneur Annonce Apostolika Thomas Grisa zay mitondra an'izay anarany zay. Manaraka an'izay dia niondrika eo anatrehany ray aman-dreny zokintsika no dimandry i tompoko lahy mon père Minier Monsamy José zany. Père Minier moa dia fantatry ny maro fa niasa tao amin'ny édition Ambositany izy ary nanatanteraka ny asa maro. Teraka tamin'ny 20 jiona 7 tany amin'ny Nosy Maorisy izy ary niditra tao amin'ny novisiat tao Bourbon tamin'ny 10 aogositra 7 niaraka amin'ireo Maurisianina namany sy ireo malagasy hafa. Ny taona 7 ny 20 Desambra kosa izy no nohamasinina ho pretra ary ny 1 Febroary 7 no nanaovany ny voady lehibe. Ny asa naharitra tao Fianaratsoa izy vao nifindra teto amin'ny édition Ambositany Antananarivo moa izany ary taorian'ny taona 2000 dia niverina nakany amin'ny Nosy Maorisy izy no niantony tsy fahasalamana ihany koa moa sady nitsapi tena ary niandraikitra mission maro izy anisan'izany ny fandraisana an'ireo olona zay mila resaka sy dinika amin'ny fitantanana ara-panahy. Ny taona vitsivitsy faraparan'izao dia nifindra nakany Lille la France izy mba hahafahany manaraka tsara ny fitsaboana dia izao no demandry zao moka raha tsy diso aho dia amin'ny sabotsy ny fandevenana azy zany ho tanterahina ny Lille ka dia saorantsika ny asa maro nanompoany ny tandratratsika fa izy no angadina nanana niaraka amin'ny Mopera Guillaume sy Mopera Betazy anireo boky maro anisan'izany moa ny lovako sy ireo boky ny mon père Malzaky zay naverina totany dictionnaire sy ireo maro hafa ihany koa. Ianareo no fanasin'ny tany, ianareo ny fahazavana tontolo zao hoy ny tompo, kosahia miroso amin'ny lalina, mijoroaka mamrata, mamahara mba hanasoa olona ary mikatroa mba hifanohana sy fampitantana ho amin'ny tsaratsara koatrany. Ny tany moa manana ny satany, ny vohitra manana ny asiny, ny olombelona manana ny mampiavaka azy tsirairay avy. Toy iaina no antsaratsika eto ambony tany fa tsy fanangonan-karena satria an'Andriamanitra irery ny harena ary tsy andraikitry ny maty ny manarina ny zavatra tsy mety na eo amin'ny fiainatsika na amin'ny raha samihafa fa antsaratsika piarabelona no manana didy amin'izany satria adidy ny velona ny mampanjaka ny firaisankina, fiombonana, fifankatiavana ary fifanohanana sy fifanajana. Manarak'izany, raha hendry ary isika ry taranaka mapara voafidin'ny tompo honina amin'ity nosy ity dia aoka mba hijoro tokoa satria zava-dehibe ny fizoroantsika ho vavolombelon'ny Kristy ka ny afo moa ny manambaran'izany dia mitondra ny hazavana tokoa isika ry taranaka voafidy honina amin'ity nosy ity. Raha toa ka tena vonona tokoa isika dia aoka mba ho velona afo fa tsy ho maty afo. Tsy sanatria kory resaka sigara atsika eto fa ny afo dia ny jiro mirehitra fa hoy ny Taolo hoe velona afo no velona ambroa
ka ny taranaka zay mandova ny fahefana sy ny fahendren'ny taolo a no mitazona an'izany atao hoe velonafo velonambo roa izany koa eseho ary ny amroan'ny taolo zay sinina fa mirakitra ny fahendrena mitahiry ny fahalalana ary miaro ny firaisakina maneho ny fankatoavana n'Andriamanitra Andriananahary ary miaro ny fiombonana ny apinga manapoatra ny lefina mananjara ny olombelona manasaina ary ny olobea manapahendrena koa aza miasa rery sika tanora kehitriny zay eo misehatra maro samihafa na ara-pinoana na ara-panjakana fa manatona ny olokendry makahevitra amin'ny ati-potsivolo fa ao raha ary ao antony matoa sy mandeha ny fiainatsika na ara-nofo na ara-saina na ara-panahy ka teny atsipy amin'ny mpanapanahy zany ao ampony mahalala ka ambava homana ary ampomitsako fa izany moa ny fiteny hoe raha fotsy be ho masikapokena ambava homana ampomeritreritra ka dia anjara antsika tsirairay avy ary a ny mandinika an'izany fa anasingita sy anatsinahy mieritrereta zay manapanahy dia mieritreritra tokoa zay manapanahy mopera ary ny fahendrena moa araka ny voalazanao teo a dia taoko fa zava-dehibe zay fahendrena zay nefa tsy tonga ho azy fa tsy miezaka mopera ary ataoko fa fahasoavana angatahana sy ezaka avy amin'ny tsirairay samy miezaka ary hoe mba hampian'Andriamanitra ny fahasoavany ihany koa mba ho afaka hahazo an'izay fahendrena tena hoe araka an'Andriamanitra ka ny tena fahendrena moa dia Andriamanitra ny fahendrena ka sambatra zay olona manana Andriamanitra velonao anatiny sambatra ny mpivady raha samy manana n'Andriamanitra velonao anatiny satria haneho ny toetra tsara n'Andriamanitra amin'izay fotoana izay ka samy ezaka ary ataoko fa samy angataka ny fahasoavan'Andriamanitra tokoa ary ny mpitondra maraka ny voalazanao dia ataoko hoe zava-dehibe ihany koa ny fifanaka lozakevitra amin'ny mpahendrena fa sy vokatry ny fitiavan-tena ka dia hiditra amin'reto fanontaniana reto sika mopera fanontaniana voalohany moa dia hoe fa maninona za mopera rehefa isaky ny mivavaka dia tonga dia matory ho azy dia ataoko hoe mopera mazava loatra mety olona reraka aloha zany izy angamba matory zay fa esakilany ihany koa ilay hoe fiomanana rehefa handeha hivavaka sy hoe tonga ho azy tahaka ny fotaka hitiny tongotry ny omby fa sy maintsy hoe olona vonona moa zany a dia miezaka mitombo saina tsara ianao satria hivavaka farafaharasiny zany mba manana fahavononana dia miezaka tsara hoe vavaka tora-po vesa vavaka mainga amin'ny tenin'Andriamanitra sa fiarahany vavaka any amin'ny lamesa dia miezaka mifantoka aloha voalohany indrindra ary dia mandray anjara tsara amin'izay mety ho fandaharana sy hanitanana antsika raha vavaka miaraka tahaka ny hoe mamonjy lamesa na mamonjy fotoam-pivavahana dia mba ho reso azy ny torimaso satria asan'ny paka fanahy na asan'ny demony koa indraindray ny mampatoritory asika rehefa mivavaka hany ka vavaka sy misy vokatra ny vavaka atao rehefa vavaka atao amin'ny torimaso samanakory mopera zay moa satria reraka moa ry Piera sy ireo namany tao amin'ny sahany Getsemania dia azo tory ka eo zany mila hoe mba maka aina tsara ary maka ny atao hoe fitombena-tsaina dia ny vatana koa tokony misy relax moa araky ny teny mbahiny zany a zay fampiasan'ny tanora manao gymnastika fa hoe ny vavaka koa anie dia karazana fampiasana ny vatana sy ny fanahy miaraka ao a ary fiderana an'Andriamanitra ihany koa. Fanontaniana faharoa o bonjour maninona za mopera tenga mafamerenana ny efa voalaza teo hono mopera ny olona mijoro vavolombelona sy marina nefa sy mikofesy dia sahy aiza moa zany toy izay mopera sahy mandraoko amin'io na hoe sahy mivavaka ve sa manakory angamba iny le lazainy hira hoe mba azodasiko ny olona sahy manao kominio amin'ny misy ana fohotana amin'ny foa sy voalaza amin'ny mpikofesy moa amin'Andriamanitra ka zava-dehibe zany tsy tokony hiatsara velantsitsika fa tokony hoe hiezaka miaina amin'ny mpahatsorana ary io zany tena anisany mamotika ny fiarahamonitsika le hoe tsy miady kobay akelika ihany ary milaza fa milaza ny marina nefa ny zavatra hafa mivaralila amin'izay tsy alehany ka dia zay moa no hoe rehefa mba misy zavatra atao dia mijoroa ary misahia mijoro amin'izay hoe maha izy azy anao zay zany.
Kanefa koa mopera amin'ny lafiny anankiray le hoe ilay amin'ny mahampanota moa nefa mandeha mivavaka de ataoko fa mifamba misy zavatra tsara ihany ao amponin'ny olona matoa mandeha makany am-piangonana fa de zay resaka fanentanana hoe mba hifandrindra zany toe-po am-panahy sy ny zava-masina ankalazaina ataoko fa ezaka mitohy mandrakariva ary zay indrindra moa no mahatonga ny hoe aporisiny tsika hikofesy matetika eny fa na de hikofesy isan-kerinandro aza tsy olan'izany fa hoe sika olombelona mahatsiaro tena ho mpanota sady mifona amin'ny tompony mangataka ny vony sy ny famindram-po avy aminy de zay moa anisan'ny zava-dehibe aporisiny tsika mba hikofesy matetika satria tsy atao fahazarana fotsiny mandray kominio fa ilana fahazaran-tsara ny miaikeloka manadio ny fo amam-panahy sy ny fiainatsika amin'ny fandraisantsika an'ireo zava-masina ireo. Teny fa notanina anankiray ato koa de fa iza moa ny vrai nom ny Papa Joan Paul faharoa de ty moa ataoko fa de hoe mazava amintsika hoe Karol Wojtyla ny anaran'ny Papa Joan Paul faharoa maty tamin'ny faharoan'ny volana avril taona 5 izy. Hono mopera fahefana hafa manokana avy amin'ny Papa ve ny fahefanareo ny fahefanareo manasitrana ny aretin'ny marary rehetra sa raha vao tonga pretra dia tonga ho azy izany fahefana izany. Ny kristianina moa dia manana ny atao hoe fahefana mahampisorona azy mpanjaka ary mpaminany ka nohosorana tsika tamin'ny batemy ka eo ary ilay fanomezam-pahasoavana eo ny fanomezana fito ny fanahy masina ao koa nefa ireo atao hoe fanomezana manokana na karismata zany izay miisa 7 de amin'ireo karismata ireo zany manana ny fahefana manokana ny olona sasany izay asan'ny fanahy masina manokana fa ny pretra koa nefa dia amin'ny andro anamasinana azy dia omena azy ny fahefana rehetra anasitrana ny marary hamelany fahotana sy ny sisa ka izay mahatonga ny hoe ilaina ny fiofanana ary tena ilaina ihany koa nefa ny manazatra tena tsikelikely amin'ny famolahan-tena mba ho afaka miantrika ny reny olana samy hafa eo amin'ny fiainana andavanandro ny kristianina ireny. De eo moa ireo atao hoe zany ao amin'ny vondrona karismatika misy an'izany atao hoe fivoazam-panahy katolika efa hatra amin'ny andro ny kardinala Rafy Mahatratra moa izany saingy tsy dia fantatra loatra eto amin'ny diocese fa mbola mila pahalalaian'izy ireo eny amin'ny diocese foibe angamba satria zava-dehibe ny asa fanampiana ny namana izany fa ny pretra koa zany de misy ny manana fanomezana manokana hanao délivrance ary misy kosa ireo menina fahefana manokana ho exorciste na mpandroaka demony zay ny eveka moa ny manendry an'ireny mivantana zany isaky ny diocese. Dia ny fanontaniana anankiray mety mopera ho fomba ahoana no atao ahafahana baka de ty moa de ataoko hoe asana olona sy de mianatra loatra angamba mopera no mametraka an'ity fanontaniana ty fa resaka fahombiazana amin'ny fianarana de tsy misy afa-tsy ny fipetrahany eo ambony seza sy eo ambony latabatra ary mifantoka tsara de miezaka mianatra ary mba manana méthode de travail anao fa mipetraha tsara eo ambony seza de mianara tsara mifatoa tsara fa aza mieritreritra zavatra hafa mahazo toa mianatra. Dia zava-dehibe moa le hoe fomba fiasa zany indrindrindrindra amin'izay le méthodologie zay ny fomba fiasa de ilaina ka ilaina zany ny ananatsika fomba fiasa mazava tsara de mila manao tableau tahaka an'izao moa zany tsika ny marina zany satria tanao rehetra zany hoe ao anatin'ny herinandro zany ianao inona daholo ny ataonao mandritry ny herinandro de misy le tableau zany hoe latsinainy talata larobia hatramin'ny alahady dia mifoha amin'ny firy ary matory amin'ny firy ireny zany mba tsy hamizana ny tenanao dia mahaiza mamboatra tsara ny programa na ny emploi du temps isanandro zany fa zava-dehibe ny hoe foha amin'ny 5 sasany ianao de mety hoe matory amin'ny 7 sasany na amin'ny 10 tsy haiko fa hoe anjaranao ary aza adino mametraka ao amin'ny fandaharam-potoananao isanandro ny hoe mivavaka raha vao mifoha na dia 2 minitra ihany aza ary faranana amin'ny atao hoe moa zany fandiniana conscience na dia 10 minitra ihany aza alohan'ny matory satria zava-dehibe ny fametrahany eo amin'Andriamanitra ny fiainantsika ary
fisaorana azy alohan'ny matory ihany ko zava-dehibe io ary tsy tokony ho adinony olona rehetra na izy io. De entina mbavaka ihany koa ny vavan'ny fianarana tao. Salama mopera. Ny ahy ty resaka biometrika ty mba tiako hisy fanazavana kely azafady. Azo atao tsara ve izy io fa lasa mampiorohoro ny olona misaotra tompoko de ataoko mopera tsy tokony hisy zavatra hoe ampatahotra na hampiorohoro zany fa raha ohatra tena mandeha tsara ny resaka biometrika de manamora ny atao sy fitondrana papier sy ny namany satria naiza misy anao rehefa biometrika ny papier-nao na ny carte d'identité nationale zay de zany hoe efa mifandray daholo any amin'ny machine administrative rehetra agny zany mombamombanao ka naiza misy atsika de toerana anankiray no savananao fa hita amin'ny toerana rehetra zay mifandray amin'iny toeran'iny ka tsy tokony hampatahotra fa aza mangalatra sy manao ratsy fotsiny de fa milamina zany sika am'izay lafin'izay. Io zany de moranarahana ny zavatra ratsy atao rehetra natao itsikilovana atsika moa zany tsy afeniny zany ny biometrika satria tonga de fa le tananao fotsiny zany le digital ny lavitondro no apetraka eo am'le machine anie de efa mivoaka daholo ny mombanao rehetra na very aza ny kara-panondronao ka zay ny mahazava-dehibe anio ary ilaina tokoa amin'ny resaka atao hoe zany fandriam-pahalema an'io zavatra io ka mila hamafisina eto moa dia mampirisika zany hoe tokony tena mba ho asaraina araky ny tokony izy fa tsy ataotry ny tamindray mandeha indray hoe biometrika ay le izy elektronika fotsiny fa rehefa mba bio moa de bio zany metrika de atsika tsy ary zany amin'ny matematika fa misy ny symetrika misy ny biometrika de fanontaniana anankiray koa ty mopera misy zanaka ilahy kely maniry hiditra fikambanana seminarista nefa voatesaingy mety ve azafady de ataoko mopera fa tena hoe zava-dehibe raha voakely classe de T5 de fa manam-pandriana sahady T5 izy zao fa de hoe kolokoloy ampianaro tsara fa ataoko fa mbola manana fotoana hianarana zany classe de T5 zany fa de poursuivre tsara izy hianatra fa raha ohatra vocation zay de mety hotody agny zay indrindra moa no poursuivre hoe mba avidio reto boky reto fanampinareo ny zanak'ireo satria le ray aman-dreny zany mila ary tena hoe mila fanabeazana mbola ny fampiresaka kely moa zany ny fampita hafatra tamin'ny président hoe ty fanabeazany ty tena maiky io ary tena tsy tokony atao kitoto mihitsy io satria zava-dehibe zany le fanabeazana ka le ray aman-dreny mila beazana ihany koa satria tsy hoe rehefa lehibe akory miteraka de efa mahay ny zavatra de zany koa tsika mpiarabelona mila mifanabe mila mifanampy mifampitaiza satria zava-dehibe zany le fifampitaizany mpiarabelona ihany koa eo amin'ny fiainany andavanandro de akoatran'izay moa ny ankizy kely za tsara raha mba mampiasa an'itony boky vaovao ny soratany Basilide Rahit tony tena efa boky taloha de taloha ty fa tena navaozina mba hananany ray aman-dreny hoe mba misy angano zato ato zany ho tantaraina amin'ny ankizy ahafahana manampy azy ireo satria mandrangi-tsaina anie le fampiasana reto ana hoe fanoharana na angano zany na tafasiry zay mety manampy bebe kokoa hakana lesona satria isaky ny faran'ny angano moa de misy anatra mipetraka kelikely dia mamaraparana tapany voalohany sika mopera angataka hira anankiray amin'ny teknisiana hidirana amin'ny fidirana mivantana. Konkaenganareo ny fanahy izy anoro sy anampy anareo hitety any Jerusalemy anareo hitondra ny teny kamparany tany hipianatro ny olon-drehetra zao azy ireo ny fitiavany ray
komamiko anareo olombelo komamiko anareo Saorasika ny ankala zao ny hira zay ho vavolombeloko manko ianareo hitety an Jerusalema hatrany amin'ny faravazatany. Zay no anomboasika ny tapany voalohany tia ny ahafahanareo miditra mivantana de 020 22 443 90 na 020 22 442 09. Tia Miandry ny antsonareo ato amin'ny tapany faharoa ary a. Ie, zay moa zany ataosika mopera hoe mila mianatra tsara aloha raha vao classe de T5 zany la izy fa de mbola lavitra ny lalana haleha. Allô? Allô. Manahoana tompoko? Allô? 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 Manahoana tompoko? Salama mopera tany kely hoe ny vehivavy anankiray hoe raha SDKM nanambady katolika dia efa vita mariage katolika dia avy eo mbola mianatra intégration indray dia rehefa vita ny intégration dia mianatra confesy dia mianatra koa voalohany dia raha efa mpandray tany amin'ny SDKM zao dia tsy maintsy mbola mandeha andreo Antanatohatra ireo nefa misy ny zavatra hitanay mopera misy vehivavy anankiray izay SDKM koa izy nanambady katolika dia tao anatin'ny fanamasinana ny mariazy zareo afaka tonjenandray izy anankiroa nefa ny izahay misy hoe tsy afaka mandray fa mbola mandeha hoe atao intégration aloha zay vao manao confesy zay vao manao communion voalohany dia zay vao manao confirmation ngamba ny farany dia ny akoatran'izay indray mopera ny olona anankiray raha vita mariage dia tsy afaka miantoka bately dia inona ny andraikitra tokony hoe raisin'ny olona anankiray zany ao anatin'ny eglizy raha hoe vita mariage izy nefa ny mbola misy zavatra mbola tsy vitany mbola misy zavatra tsy feno le fepetra amin'ny katolika dia eo mopera mba mila fanazavana kely satria matetika maty mampiembotra ny hafa le izy raha mahita izy hoe ny sasany voaray nefa ny sasany mandray communion nefa ny sasany tsy afaka mandray communion nefa ao anatina distrika anankiray ihany misy ny zavatra io. Ie, amin'ny ankapobeny zany tena mila fanomanana moa ny fanambadiana ary ny zavatra tsikaritra dia hoe matetika enim-bolana 3 volana mialohan'ny mariazy vao manatona ny pretra ny sasany aza ray volana alohan'ny mariazy efa tapaka ny daty rehetra any ka mopera tsy afaka mampandroso anao avy hatrany amin'ny reny dingana samihafa fa ny tsara kokoa dia hoe rehefa mifankatiana reo raha samihafa finoana hanao ny mariazy sy ny sisa vonina hiroso katolika dia aleo zany tonga dia manomboka mbola fiansena reo mbola mpisipahany fa efa mianatra n'le katesisy satria eo amin'ny ray taona sy tapany na 2 taona eo ny fanomanana manontolo dia amin'ny andro ny mariazy zany araky ny lalàna kanonika azo ny pretra tao manome azy ny sakramenta rehetra ary akany alalana amin'ny eveka azo ny atao confirmation ihany koa aza zay no fepetra ombonana eran-tany ka eo zany no hoe tsy azo atao ridiridy na adika arabaky teny koa ny direktiva pastoraly eo amin'ny diocese fa mila lanjalanjaina arak'izay ka eo indrindra no hoe ilana ny fahendren'ny pretra ireo pretra fotsivolo sy ireo efa zokiolona dia tokony hampianatra tsara anay tanora zany mba tsy hanaonao foana ary zany moa no antony ianarana sy andalinana ary hofanana mandrakariva zany keo zany hoe misy tokoa tonga dia amin'ny andro iny zany dia ataony mariazy dia raisina katolika izy manao ny confirmation ary omena ny communion voalohany
dia misy kosa vita mariazy a tsy feno ny fepetra hoe mbola tsy vita confirmation izy satria ny mpiantoka batemy a de angatahana mba ho vita confirmation. Ireo olona efa nandray tany amin'ny fiangonana hafa raha tany amin'ny orthodoxe izy na tany amin'ny anglikana na tany amin'ireo eglizy tatsinanana de tsy misy olana satria efa misy fifanarahana izy io a tao amin'ny atao hoe zany a vondrony ekumenika ifanarahan'ireo a lehibe ny fiangonana tany Roma ary mikasika manokana andray zany a anireo atao hoe zany a tia toerana misy atsika tia mety hoe hifindry izy avy amin'ny sekta na protestanta FLM na FJKM de mila fantariny tsara ny manavaka ny hoe fanasan'ny tompo sy ny eukaristia satria mila mianatra manokana momba ny eukaristia sy ny komunio ary ny vatsimasina izy a de io ihany koa moa hoe tsy maintsy mianatra ny kofesy sy ny sakramenta ny fankaherezana izy a mba halalany tsara momba an'ireo sakramenta fototra sy sakramenta fanasitranana ireo. Allô? Ny zavatra anankiray koa mopera ataoko hoe sara nanovana angamba sy de sara le mifampitaha avy hatrany fa araka ny voalazan'ny mopera teo zay hoe samy manana ny dingana nolalovany zany reo couple isan-karazany reo ka raha ohatra mifampitaha fotsiny sika hoe fa maninona ka ny azony ohatran'izao maninona ny tahaka an'izao de ataoko hoe ny mopera any amin'ny paroasy misy asika any tena afaka hitory lalana anareo hoe reto mbola misy dingana tokony hirosoanareo mety mbola efa vitany anankiray hafa ny zavatra takina atao aminareo amin'ireny fotoandreny ka aza kivikivy amin'ireny atao hoe dingana angatahana aminareo ataonareo reny Sara sy Somandrakariva reny. Allô? Tsara ho fantatry ny kristianina koa zany fa ny sakramenta de raisina maimaim-poana nefa kosa tsy zarazaraina fahatany fa mila fanomanana mila fampianarana sy fiofanana mialoha ka arakaraky ny fahakingan'ny olona koa mandray zavatra zany a de anisany hoe tsy maintsy jeren'ny pretra ihany koa zahay. Allô? 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 Hay. Dia misy fanontaniana hafa moa ato. Allô? Manahoana tompoko? Timopera. Fanontaniana anankiray hoe aizaka ny misy ny fasana nandevenana ny Masindahy Josefa. Ny fasana levenany Masindahy Josefa aloha de tsy fantatsika io satria tsy voarakitra amin'ny tantara fa tsy maintsy tao amin'ny faritany Galilea tany Nazareta any akaikaiky any ihany. Allô? Allô? Manahoana tompoko? Mafy loatra ny radio. Mba vonoina tompoko azafady indrindra. Salama tompoko. Salamo. Mikasika an'le ataoko saty mopera no atiako fanontaniana. Mikasika ny? Mba vonoina ny radio fa mikasika an'le ataoko saty arina miandry direktiva. Avy any Antananarivo ny katolika vao manao le ray meta tao am-piangonana na tia fa izay teo Majunga moa de matahotra be anazy io. Ye. De ny anankiray mikasika an'io koa mety tsy ao aminareo le fanontaniana fa anontaniako foana. Ozy izy reo mifindra amin'ny lalan'ny biby izy io. Izahay miompy alika, miompy saka. Sady mampandro an'iny zay. Ahoana ny afatariny afa hoe efa marary io alika io ka tsy tokony hokasiana intsony. Ka momba zay hoe resaka fifandraisan-tanana zay tokoa betsaka no miahiahy amin'io mopera fa amin'ny ankapobeny no mbola tsy nisy an'izay filazana zay satria ataoko fa amin'ny fisaboana ihany koa dia azo saboina tsara ny aretina nefa moa amin'ny lafiny anankiray azo saboina tsara ny fiarovana azy de tsotra kely
nareo zay tsy mahazaka moa de aporisihina hany fa tsara tongolo groazaignon le menamena le kelikely zany a raha isan'andro miaraka amin'ny vary hoanina manta mampatanjaka ny fiarovana ny hery fiarovana zany iny ny fitsaboana kosa moa de hitako tany amin'ny reo fikarohana biolojika fa hoe ny petite mandarine ry zany le fanaovana fefy a iny no tenehina de androana ary raha tena hoe efa misy le miboridandridana be malailay mandrotsirotsy a de kosehina sara le rano de apetapetaka zay ihany le izy fa hoe tsy de mila anina be satria io zany a raindray tsika matahotra mihorohoro a fa zay efa vita vary olona koa anie de tsy tokony hotratra n'io ny mariny rehefa mila mitandrina nefa satria raha malina aza mifehy azy tokana de any am-piangonana angamba hovaina hoe miondrika fampiarahaba ohatry ny fanaony japonais ny sisa tao rehefa mifandray tanana mifampizara fiadanana zay angamba ny tokony ho ampiarina sy ampiasaina de tsy mifampikasikasika. Allô? 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 Tapaka le izy teo mon père. Allô? Ay, salama mon père, tokony asiana jiro masina eny Andohalo. De isaky ny fiangonana moa de misy jiro masina amin'ny faharoa ny volana febroary fa de homano tsara ny labzy ho machine. Allô? Allô? Mitenena tompoko. Allô? Salama. Yo, salama. Salama mopira. Ay, misy manapaizana manatantara zay mopira tamin'ny herinandro ty tamin'ny fandarina tamin'ny tsy fandarina moa zany fa tamin'ny Facebook de hoe Jesoa nanambady an'ny Masimbavy Maria Madeleine de niteraka anankitelo angambany izay de ahoana sy ahoana momba zay mopera fa ohatra mampisavorivory le izy hoe possible be hoe nanambady marina zany Jesoa. Ao amin'ny evanjely ve misy an'izany matony eglizy efa nametraka tsara evanjely efatra de mazava tsara zay sisan'izay rediredy a ary fanadalana saim-bahoaka ka mazava ho azy a aza de minomino foana ny zavatra soratan'ny olona sy lazainy fa mba manaova fanadihadiana sy manamarina zany. Misy zato mahery reo boky atao hoe tsy voaray ao anatin'ny baiboly zany a fa apokrifa na amin'ny testamenta taloha na amin'ny testamenta vaovao de ireo apokrifa reo zany a ireo tsy de misy lanjany satria natao hikarohana hevitra fotsiny a arak'izay tokony hahasoatsika fa raha zavatra manozongozona ny finoanao a tsy hitako zay vakeko lohan'izany hoe teraka nanambady an'i Maria Madeleine ve tsy hitako ao amin'ny evanjely zany na ray aza ka hoy hoe meo le profo satria miteniteny foana ny sasany a hanozongozona ny finoan'ny hafa. Ka io mopera ataoko efa miverimberina satria any amin'ny film any ange tena le mpanenjika ny fiangonana katolika na ny fiangonana kristiana misy no manao fampianaran-diso ohatran'izay ka iny zany a aza atao mahataitra fa tsy nisy an'izany. Allô? 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 Mafy loatra ny radio. Mba vonoina tompoko ny radio azafady indrindra. Allô? Allô? Yo, manaona tompoko. Saika mbo antanina aty amin'ny paroasinay zao a na aroso amin'ny premiera février ny diromasina. De tsy manina ve zany diromasina miroso hoe etony hoe zao hoe diromasina de tony alady ao aorianan'iny no fanaovana diromasina.
ka iny tsy olana fa ny fanananareo ny jiro masina ny zava-dehibe ary zay ny atao hoe pratika pastoraly satria hendry lay pretra nanao an'izay a manao an'ilay lahady zany a ny 1er février no ataony jiro masina zay tonga mony apitsy de afaka fa ny olona tsinona miasa ny alatsinainy 2 febroary ka izay no mahatonga ny hoe tsy maintsy a miezaka ihany manao an'izay hoe fomba ahazoan'ny olona nyreny satria sakramentaly izy ireny a ary ampiasaitsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro zany a natao anampy atsika mivavaka ihany koa. Allô? 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 Manahoana tompoko? Hay tapaka lesy teo mon père. Misy fanontaniana moa eto mon père hoe maninona ny katesista tsy mamelatra tanana. Ny olona voaositra moa no afaka mamelatra tanana ka izay mahatonga ny hoe na ny diakra aza tsy afaka mamelatra tanana ka zay moa misy lamina ao amin'ny fiangonana zany a satria endry Kristy zay maneho ny fiadanana sy misokatra amin'ny olona rehetra ilay tanany pretra mivelatra ka zava-dehibe a ny fahatsapany a an'izay atao hoe maninona tokoa tsy mamelatra tanana ny katesista. Allô? Allô? Tapaka lesy teo. Allô? 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 Manahoana tompoko? Iaraba mon père. Salama tompoko. Amin'izao fotoana zao dia maro tokoa arak'ilay voalazan'ilay vehivavy teo le fanozongozonana finoana. Misy koa ny azy zany tsy fanontaniana fa fanamariany ty. Misy milaza hoe tsy ry hono io Jesoa ratsy teo. Io anaporofosika fa izy io a ray Masina Maria, zanaky Masina Maria tsy misy afa-tsy i Jesoa ihany. Faharoa manarak'izay a ilay Jesoa ilay nenjehan'ny masinday Saoly aloha mbola Saoly izy fa izany dia nanontany Saoly hoe iza moa ianao tompoko? Dia voalaza hoe izao no Jesoa izay enjehanao fahatelo ilay evanjely nanambarany masindady Joany Jean-Baptiste ny Jesoa tamin'ilay izy natao batemy. Zay ngamba nanaporofony hoe tena izy le Jesoa ratsy te fa misy karazana fiangonana milaza hoe judaïsta na hebraika milaza hoe izy le Jesoa ratsy te fa izy fony vao fitaky tsy tena andeha tany roa arivo taona. Makasitraka motera fanamariany. Eo an'ireo hafa finoana moa dia mba tsy tokony hanaratsy ny finoany hafa ianao satria raha ny finoanao koa ny mba haratsiny ny hafa dia mba faly ve ianao amin'izany. Mahay samy fanaja ary zay moa no angatahako hoe maika dia maika ny fanabeazana eto Madagasikara sy eran-tany a indrindrindrindra zany ho antsika eto Madagasikara satria ilaina ny fifanajana, ilaina ny fifanampiana ary ilaina ihany koa ny atao hoe fahaizana manatanteraka ny adidy a amin'ny resaka civisme zany a sy fanatanterahana ny andraikitra araky ny rariny sy ny hitsiny. Allô? 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 Manahoana tompoko? Salama tompoko. Masina misely araka anjely ve vehivavy sa lehilahy? Dia inona le ohatra hoe mpiariny inona ka izy misaotra tompo? Ny anjely dia sady tsy lahy tsy vavy fa anjely izy ka tsy hidirako lalina zany ka masina misely araka anjely a no filohan'ny tafiky ny lanitra ary no ny herin'Andriamanitra dia nitohery ny Satana sy ny fanahy mpanimba rehetra izay miahaka eran'izao tontolo izao ary navariny any amin'ny afo be izy ireo ka mazava ho azy zany a masina misely a mpitaritafika ao an-danitra ao zany a ary izy ny filohan'ny anjely rehetra nandresy a ny Losifera sy ny forongony. Ka rehefa somary matahotahotra zany ianao dia aza misasatra mangataka ny fiarovana sy ny fiadian'ny masina misely mba hiaro anao amin'ny démon sy ny ratsy rehetra. Allô? 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 Manahoana tompoko? Tompoko.
Ansa mopera io ndio Sara raha vonoina ny radio tompoko. Vonoina ny radio fa sy eno. Aona? Mba vonoina ny radio anao dia afaka miantso Sara amin'ny telefôniny ianao. Mitenena? Allô? Iangaviana izay miditra par telefônina mba Anahoana ny radio. Allô? Allô? Manao. Allô? Allô? Maheno tsara nareo? Efa ao ianao e. Dia okaloha ary fa dia hiteny aho hoe misy le Isa Katolika reny fiangonana zandriny Roma manambanjo la aveo fa mivavaka amin'ny sarivongana hono ny Katolika. Dia tena maharary mitokoko mieritreritra an'ly. Allô? Kataoko Eny efa adielany hatrany ampiandohana ny iconoclaste de ka io zany zava-dehibe ilay atao hoe sary tandindona tsy ino ny vavahana akory fa marika fotsiny zany hanampy atsika hiditra amin'ilay vavaka zany ka zava-dehibe ny fisian'ireny sarisary isan-karazany mampimehy anahy anie dia zao mon père ireo ana boky aparitaky ny sekta misy sarin'i Jesosy, sarin'Andriamanitra, sarin'ny apôstôly izay anie mila imagination tsika fa tsy hoe akory ataotao foana izy ireny fa efa zavatra ny fandovana hatrany ampiandohana le izy. Ka dia izay maraka ny voalazan'ny opérateur hoe manampy hifantoka amin'ny tena izy ny sary ataoko fa na ny soratra masina angeka anisan'ny mampirisika antsika hanao an'izay fa tsy hoe mivavaka amin'ny sary fa ny sary natao hanampy. Allô? Manahoana tompoko? Izay maraka ny voalazan'ny opérateur hoe manampy hifantoka amin'ny tena izy ny sary ataoko fa. Allô? Mba vonoina ny radio azafady Allô? Allô? Yo. Bonjour mon père. Rehefa le alarty manko dia elanelanandro lartyan'ny lavenana. Dia mahazo averina dia ilay izy rehefa tonga ny alahady fa tsy mahazo averina intsony. Miakina milamina ataon'ny paroasy iny fa miakina amin'ny fahendren'ny pretra ny fandaminana azy ireny satria tsika zany dia manana herinandro eo hametrahana ny lavenina amintsika imposition de centre zany amin'ny lohatsika ho mariky ny fanombohantsika ny karemika manana ny lanjany manokana iny noho izany zay mahatonga ny hoe mitondra boaty kely ny olona hon'ireo zay tsy afaka mba hanomezana azy zany rehefa tonga any an-trano mitondra koa ny katesista hon'ny any ambanivohitra rehetra any mba hahafahana manomboka amin'ny fomba mendrika zany an'izay atao hoe karemy zay ka iny zany tena zava-dehibe ny hoe ao anatin'ny ny andro vitsivitsy juska amin'ny alahady zany hoe hatramin'ny alahady voalohan'ny karemy tokony ezaka daholo ny olona iosotra ny lavenina arak'izay azo atao na any an-trano anaovany azy na ny ampiangonana na amin'ny toeran-kafa satria hoe ny lavenina no amasinina no entina ampiasaina amin'izay. Allô? 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 Yo, manahoana tompoko? Manahoana aminareo mon père? Salamy. Fanontaniako dia ity ino ao ny hevitra le tele préface ao amin'ny sorona masina mantsy misy an'izay hoe préface. Ay, vavaka préface. Ny préface zany dia ao anatin'ny vavaka fisaorana mirafitra ny vavaka fisaorana ho toy izao
misy zany ny haingony any am-boalohany a de ilay fifamalena intelo ary ny haingony farany a de ilay amenina iaraha miredona aorian'ny fanandratana ka ny prefasy a dia vavaka fiderana sy fisaorana an'Andriamanitra amin'ny soa nataony ary mamitina ny tantaram-pamonjena ny tapany faharoa ao amin'ny prefasy de ny tapany fahatelo moa manainga antsika hiara mihira amin'ny anjely mana hoe masina ka izay no mahazava-dehibe an'iny prefasy iny a vavaka zay aingan'ny pretra amin'ny anarany vahoaka mivory zany a ny vavaka fisaorana ray manontolo ka ny prefasy ny manomboka azy zany hoe premo zany a mialoha ka igny arakaraka indraindray miova rehefa fety misy fety ankalazaina de miovaova iny zany atao hoe apahany miovaova na partie mobile ao amin'ny vavaka fisaorana iny Allô? 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 Manahoana tompoko? Ya, tenena ary. Lany foana tripy. Ao mitenena fa. Ahoana mo père? Salama tompoko. Ahoana mo père? Allô? Ao. Teneno. Sika katolika zany mila mandalina be misy mo père fa mihaino ta de varina mihaino an'le olona mirera mahaino an'le olona miteny an'le manontany tsirairay eo. Ye. Fa mila mandalina za sika paroasitsika mila mandalina le finoana fa le finoana ananasika mety kely tsy ampy varina sika na am-piangonana fotsy sika fa tsy ampy fahalalana sika na am-piangonanao tsy finoana de mila mandalina le finoana zany sika mba tsy menatra zany sika manoloana ny hafa de samy amafinoana tsika Say. Mila dinihina moa ny pastoraly satria indraindray zany tsika miridiridy be fa tsara ho fantatra fa talohan'ny atao hoe zany konsily Vatikanina voalohany de tena mazava tsara fa hoe talohan'ny Vatikanina voalohany zany a dia efatra taona miomana amin'ny confirmation de 12 taona atao confirmation ny zaza ary efatra taona miomana amin'ny eukaristia na ny communion voalohany de 9 taona natao communion voalohany ny olona efa lehibe zany voatazon'ireo havatsika any amin'ny finoana tafasaraka io fomba io sy any amin'ireo fiangonana hafa zany ka mazava ho azy a tokony miofana 9 taona tsika vo tonga makary amin'ny faha 12 taona ria de eo zany a efa mba mahalala zavatra maro a eny fanahatra amin'ny mariage aza tokony efa ho fantatra ny fomba iatrehana an'izany ka eo zany hoe ny katesisy tokony ho kendrena hoe 9 taona zany a ny totaly ny katesisy rehetra ahafahana mapita ny votoaton'ny katesisy lehibe na ny finoana manontolo ka aiza 3-4 taona ny de tonga any amin'ny confirmation satria manapatapaka hoe vita communion voalohany 9 taona de miofana 2 taona indray rehefa feno 4 taona. Allô? 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 Ahoana tompoko? Salama mo père. Salama. Tsara. Mon père c'est qui sont tena matana elo amintsy kanefa le raha tsy zany c'est qui misy nana izy moa te herignandro zahay ny bisipa de kanefa tena forsevany mihitsy fa alana vady izy nefa le raha tsy mety amiko satria mbola tsy ela zany bisipa de fa alana vady eritseritsiny. Mon père c'est mampana elo rehefa tsy sitraponao dia aleo miala satria aleo misara tsy maratra de zaho ho anareo tanora lahy tanora vavy aza vojomonjena toy ny tsy nahitrena ny fanambadiana hoe raha mily seony nandoa vary fa io no iainanao manontolo ka tsy hitako zay mahamaimaika amin'ity fanambadiany ity tena besaka ndraindray ny tanora tsy manam-paharetana indrindra ny ankizy vavy tena ao amin'ny psikolojia ny vehivavy mako le hoe kivy izy rehefa ela loatra ny fotoana nefa azahadiny fa hoe mila fiomanana ny zavatra rehetra ka raha mbola latsaky ny 5-10 taona ianao tsy hitako zay mahanambady vitao aloha ny trano vitao ny rehetra de miomana tsara nareo de tonga de mitokatrano zany
sady mba tsara koa aloha mba sedrainy fotoana tsara le izy mopera mba misy hifampiresahana hifanafatra farana tsara am'izay mba atao hoe mba sy misy zavatra miafinafina sy sanatria fitapitaka any ananany ka de ataoko hoe rariny ihany anao raha ho tezitra satria 3 andro ifankafantarana ve de fa alao vady sahady de azakiviny mifampiresaka aminy sy mifandresy lahatra aminy aloha fa de ataovy matotra tsara. Ary ny mampihomehy aza de hoe ny sasany vao ny fampitroty androany de apiso efa mampiaraka ary de efa manao ny rehetra ka mila fandinihana ny zavatra atao satria mba farafaharatsiny ianao enimbolana no aniarahana zay vao mba mandeha miara misangatsangana any ary tsy tokony hanao ny fanao ny mpivady aloha fa tokony hifampitoetra aloha ary eo no ahalalana hoe manam-paharetana ve afaka mifanohana ve afaka mifanampy ho amin'ny tsaratsara kokoa ve zay le izy dia mamaraparana ty fandarana ty mosika mopera de misaotra erapoerasaina anareo rehetra zay nanaraka ny fandaharana sy niditra sehatra teto fa dia mametraka ny fotoana ho anareo amin'ny herinandro ka dia atolotra anao mopera ny famaraparana an'izao fandaharana izao. Tsy maintsy navoaka moa zany ny boky hoe fanoharana nataon'ny Basilidy Rahidy. Ty zany no La Fontaine malagasy zay nampiasan'ireo zokiray aman-dreny teo aloha nanotonnovozany ny fahendrena sy ny atao hoe fahalalana teo amin'ny fiainany andavanandro ka de aporisihina tsy dia lafo 5,000 zany izy any amin'ny librairie rehetra any ka dia aporisihina tsika rehetra zay mahalala ny mopera Basilidy Rahidy mba hijery ny asa sorany ary mbola ny gramera moa eo ampikarakarana ihany koa satria betsaka ny boky napetrany zay natao hanabeazana tsika sy hitezana tsika. Raisoary ny sodrano avy amin'Andriamanitra tompontsika. Ombatsika mianakavy ny tompo. Ho tanteraka tokoa ny izany. Ny sodrano sy simbinatsika ny Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra, ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Hitantana ny fiainatsika sy ny diatsika ny i Kristy. Isaorana ny Andriamanitra. Dia misaotra sy makasitraka tsika rehetra.